amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Amen. Ry ava-malala ao amin'ny tompo aminareoany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Fifaliana indray ry havana no ifanatriantsika tava amin'izao alahady 20 ny volana Jona 2024 izao, izay alahady isaorantsika n'Andriamanitra no nanomezana izao trano fiangonana izao. Isa-taona isika raha mbola tsy nahazo izao dia efa nanokana alahady 2 volana Jona hitondrana mavaka mba ahazoantsika izany trano izany. Tanteraka izany ary nandritry ny 3 taona hatramin'ny taona 2024 no nivavaka teto isika, ary nanomboka tamin'ny taona 2024 dia teraka indray raha pièce jaune izy tany aloha, dia nanomboka tamin'izay dia lasa graine de moutarde na voatsinapy teny malagasy, ary nanomboka tamin'izany taon'izany dia ny alahady 2 amin'ny volana Jona dia alahadin'ny trano ary miloko voatsinapy moutarde, saika ny teny anazy amin'ny malagasy, ary izay no mahatonga antsika hoe samy manao rappel kely an'izay. Ina moa ny ao amin'ny voatsinapy na ny moutarde dia kely izy, vokely izy, eny am-piandohana, fa lasa hazo lehibe ary ahafahany voromanidina mialokaloka. Dia tsy inona izany fa ny tantara ny fiangonantsika miainga avy any amin'ny kely, dia nefa nomen'Andriamanitra toerana lehibe toy izao mandritra ny fotoam-pavahana ny mpiandraikitra ny trano dia anazavantsika hoe avy aisitsika ny ala, aisitsika amin'izao fotoan'izao, inona nefa vita PDB ary inona no mbola miandry. Dia izany rehetrarehetra izany dia asehon'ilay moutarde zany, graine de moutarde, zay tsy inona fa fomba n'Andriamanitra hatrany amin'ny testamenta taloha hitondrany ny zanak'Israely nivoaka avy tany Ejipta, nampidiriny tao amin'ny tany Kanana, ka ahafahantsika manatsoka indray no hevitra anio hoe manabe ny zanany ny tompo, araka ny hita ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie 4:5 hoe dia hoekenareo ao am-ponareo fa tahaka ny any abeazany raika anakaviana ireo zanany no anabeazany tompo Andriamanitra reo anareo. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel ton Dieu t'éduque comme un homme éduque son enfant. Voilà le terme du culte de reconnaissance. On reconnaît la grandeur de Dieu, mais on reconnaît aussi dans notre cœur que l'Éternel nous éduque comme un homme éduque son enfant. Voilà le thème. Dieu nous éduque comme un homme éduque son enfant, comme il a fait depuis l'ancien des temps jusqu'au retour du Christ que nous attendons activement. Zao ary dia fifalianako miara manatotosa izao fotoam-pavahana izao amin'ny pasteur Obi Randrianarson, izay pasteur eto amin'ny Aix-Marseille, miaraka amin'ireo équipe marobe projection ny ireo groupe de louange sy ny zava-maneno miaraka mirona amin'izany reconnaissance à notre Dieu zany, manaiky an'Andriamanitra ho tompo amin'ny fo, amin'ny vava, amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Izany ara dia andeha isika hiara hamaky ny salamo izay voalahatra io. Vakitsika miadana mafy mirindra. Alleluia, fa tsara ny hira ho an'Andriamanitsika. Eny mamy sady mendrika ny fitoerana. Manangana ny Jerosalema ny tompo, mamory ny Israely voaroky izy. Lehibe ny tombotsika sady bebe, tsy hita lany ny fahalalany.
miraha fiderana ho an'ny tompo mankalazana andriamanitsika amin'ny lokanga. Amen. Andriamanitra mahagaga. Dieu Tout-Puissant. Vavaksika to ry Andriamanitra rainay tsara indrindro, Andriamanitra be famindram-po sy mpanasoa ary mpanabe anay. Misaotra anao izahay noho ny alehibe ny fitiavanao anay. Indreto izahay manoloana anao amin'ity alahady maraina ity. Mbola nangoninao eto amin'ity tranonao masina ity mba hiaino izay holazainao aminay. Amin'ny fofeno fanetretena tompo no iaonanay aminao. Mangataka ny famindramponao, ny fanatrehanao feno izao fotoana izao, ary ny fahazavanao. Manjaka aty anatin'ny fonay tompo, ka ingane ny fisainanay, ny fideranay anao, sy ireo fotoana rehetra ataonay eto anio mba hoanitra kasitranao sy ho araka ny sitraponao ireriany. Irao ny fanahinao masina mba hanokatra ny fonay sy ny maso-panahinay. Mba ho tanolonaka ny fonay izay handray ny teninao, ka hatonga ny teninao ho fiainana ho anay tsirairay. Tario tompo izao fotoam-bavaka izao ary izay rehetra ataonay, dia atolotray ho anao ireriany, fa anao ireriany tompo ny voninahitra mandrakizay. Père de toute grâce et bénédiction, nous voici devant toi en ce dimanche matin dans ta maison pour te louer et pour t'écouter. Merci pour ton amour envers nous, tes enfants. Nous nous tournons humblement vers toi pour implorer ta grâce, ton soutien et ta lumière. Viens régner en nous pour que nos pensées, nos paroles et nos actions soient conformes à ta sainte volonté. Envoie ton Esprit Saint pour ouvrir nos cœurs, pour ouvrir nos yeux, pour que nos cœurs soient un terrain fertile, pour que ta parole soit une parole de vie pour nous. Dirige ce culte, Seigneur, et que tout ce que nous allons entreprendre te soit agréable.
À toi seul soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Hoenontsika ny teny manambara ny fitantanan'Andriamanitra ny tantarany vahoakany, ny fiangonany, ny fitantanany izao tontolo izao. Nous allons écouter quels sont les conseils de Dieu. Eny amin'ny valopolo sy dimanjato talohan'i Jesosy Kristy dia rava ny telopolo no ravain'ireo Babiloniana izany. Valo amin'ny telopolo sy dimanjato taorianan'i Jesosy Kristy, izany hoe 10 taona taty aoriana, dia namoaka didy ny mpanjakan'ny Persa Cyrus na Kyrios nanome alalanareo Jiosy hiverina ho an'i Jerosalema ary anorina ny tempoly. Ny tempoly dia tsy inona fa marika fa manatrika eo afovoan'ny vahoakany Andriamanitra. Ary nanatanteraka izany ireo zanak'Israely ny fanorenana ny tempoly saingy taty aoriana tonga ny fahakiviana, niova ny lahara-pahamehana ary dia tsy vita izany tempoly izany. 586 avant Jésus-Christ, les Babyloniens ont détruit le temple de Jérusalem. Et 50 ans après, il y a l'édit de Cyrus, le roi de Perse à l'époque, autorisait les Juifs à retourner chez eux et à reconstruire le temple qui marque, qui symbolise la présence de Dieu au milieu de son peuple. Ils ont commencé les travaux, ils ont commencé la reconstruction du temple, mais ils ont vite perdu de vue leur objectif. Ils ont modifié leurs priorités. Et tamzaya no tonga ny mpaminany agay manentana indray ireo vahoakan'Andriamanitra tamin'izany, mampahery azy indray hiverina ao amin'ny tompo ary hanova ny lahara-pahamehany. Hoenotsika izany tenin'ny agay izany. Izao no lazain'ny tompo n'izao rehetra izao aminareo, hoy ny mpaminany: hevery tsara ny manjo anareo, na mafy be ianareo nefa kely no tsinjainareo, mihinana ianareo nefa tsy voky, ary misotro nefa tsy mety afa-po. Fa nahoana ary? Mitafy ianareo nefa tsy mafana, ary ny karaman'ny mpiasa dia mora lany toy ny amin'ny kitapo laoka, miditra dia mivoaka. Vokatra betsaka no amtenainareo, nefa hitanareo fa kely no azo, ary zay kely voangona dia tsofiko ny tompo hiparitaka. Ka manontany anareo izao, izay tompon'izao rehetra izao, hoe fa nahoana ary no mamafy nefa kely ny vokatra, misotro nefa tsy mety afa-po, mihinana nefa tsy mety voky. Izao no antony hoy ny tompo: satria rava ny tranoko, nefa ianareo samy sahirana manao ny tranonareo avy. Noho izany dia nitsahatra tsy nampilatsaka ny andon'ny lanitra eo amboninareo, ary nitsahatra tsy ahavokatra ny tany. Miantso ny hain-tany aho hamely ny vokatry ny tany sy ny olona ary ny biby fiompy mba amin'izay rehetra efa nisasara ny tanana. Koa miakara ny tendrombohitra ka maka azo, ary ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sandy ankalazainao, hoy ny tompo. Amen. Izany no tsakotsakonsika mangina melohan'ny irosotsika amin'ny vavaka fifonana sy fandinihan-tena.
tsy nahatanteraka n'izany sitrapon'Andriamanitra izany sika riavana koa dia miaraka hanondrika ny lohantsika hivavaka mangataka ny famelan-keloka amin'ilay Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Vavaka isika manoloana izany sitraponao izany Andriamanitra dia indreto izahay manondrika ny lohanay eto anatrehanao dia ianao ilay Andriamanitra masina izay mankahala ny faharatsiana, ny fitiavan-tena, ny fitiavam-boninahitra, ny fitiavam-bola sy ny fitiavana harena. Mifona sy mangataka famelan-keloka eto anatrehanao izahay Tompo satria tsy nahatanteraka izany sitraponao izany. Ny tianao sy angatahinao aminay Tompo dia ny anaovanay ho zava-dehibe ny tranonao masina, indrindra ny tenanay ho tempolinao masina. Ianao Andriamanitra te hanjaka, te honona ao anatinay tsirairay. Efa nanota taminao izahay na tamin'ny hevitra na tamin'ny teny ary ny asa. Tsy mametraka anao ho lohalaharana amin'ny fiainanay izahay ary tsy mihevitra ny fampandrosoana ny fanjakanao. Eny fa na dia efa maro azy ny ezaka izay efa nataonay manoloana ny asa masina izay niantsonao anay, dia mbola maro koa Tompo ny tsy vitanay, tsy efanay sy ny tsy fahatanterahanay manoloana izany. Ampianaro izahay Tompo ay ametraka ny asanao izay anirahanao anay, indrindra eto anivon'ity fiangonanao ity, ho lohalaharana amin'ny fiainanay. Tsy ho anisan'ireo izay miasa fatratra, mikarama nefa karama tao ankitampoloaka, fa afoy ho anao satria avy aminao sy anao avokoa izay rehetra eo am-pelatananay. Koa avao sy Tompo ny fanoloran'ny tenanay tsirairay avy, ary tafio ny herin'ny fanahinao masina izahay mba hazoto ny amin'ny asa fampandrosoana ny fanjakanao. Ho voninahitra ho irery ihany Tompo. Amen. Isika dia miaino ny tenin'ny agay-paminany ary natahotra teo anatrehan'ny Tompo ny vahoaka rehetra ary nambarany agay-paminany ny teny nampitondran'ny Tompo ho amin'ny olona nanao hoe
izao no momba anareo hoe ny tompo momba atsika tahaka n'izay lefa nampanantenany tao amin'i Jesosy Kristy zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo zao. Tompo momba ary mamela eloka voavela ny elokareo no ny anarany masina. Midy rano tompo amin'ny fo manontolo. Merci d'un cœur reconnaissant. Ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika tompoko ary zao dia tonga amin'ny 10 minitra ny sekoly alahady. Bonjour les enfants et bonjour à tous. Je voudrais demander les enfants à se mettre debout. À leur place, s'il vous plaît. Aussi les jeunes, si possible. Merci. Ne soyez pas timides. Alors, aujourd'hui, nous avons entendu Pasteur Jeannot qui a expliqué le thème de ce culte. Dieu qui veut nous éduquer comme un père nous éduque. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu, il veut vraiment vivre en nous. Il veut faire partie de notre vie, de ta vie. Le texte qu'on va écouter tout à l'heure, qui sera lu le texte de l'Évangile, il se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, mais je voudrais juste prendre le verset 51 que je lis au nom de Jésus. Jésus dit, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Or, le pain que moi je donnerai, dit Jésus, c'est ma chair qui est pour la vie du monde. Amen. » Voilà un verset qui était très dur à entendre pour les Juifs au moment où Jésus parlait, au moment où Jésus s'adressait aux Juifs qui l'entouraient à cette époque-là. Pourquoi c'était dur à entendre? Parce que Jésus en personne leur dit « Il faut me manger ». Vous voyez, un corps humain qui se dit « Mangez-moi ». Vous voyez? Et on peut penser à quelque chose qui va, je pense que tout le monde le pense là, le cannibalisme, on le sait. C'est quoi un cannibale?
Ben voilà, merci beaucoup. Alors c'est une personne humaine qui mange une personne humaine comme lui. Ou un animal aussi, hein, on peut le prendre en exemple. Donc, qu'est-ce que Jésus veut dire à travers cette parole? Ça veut dire, on devrait le dévorer. Mais comment? Est-ce qu'on peut le dévorer avec nos dents, nos bouches et tout? C'est pas comme ça. En fait, il faudrait qu'on lui donne une place, la place la plus importante dans notre cœur, pour qu'il puisse régner en nous. On parle d'éducation aujourd'hui, c'est un dimanche qui est dédié à la graine de moutarde. Le pasteur Jeannot, il a bien expliqué tout à l'heure, c'est quoi une graine de moutarde? Une graine toute petite. Mais quand elle va pousser cette graine, ça va donner un grand arbre. Une graine toute petite et qui va donner un grand arbre. Tout comme nous, hein, d'accord? Nous, les enfants, là, nous sommes comme des graines de moutarde devant Jésus, mais si on se laisse éduquer par ce Jésus, éduquer par quoi? Par sa parole, on va devenir quoi? On va devenir quelqu'un de très important plus tard. Ou même, maintenant même, à force de grandir, on va devenir grand, mais quelqu'un qui aura une éducation, pas comme l'éducation de ce monde. Donc, qu'est-ce qu'on attend de nous? Qu'est-ce que Jésus attend de nous aujourd'hui? C'est que nous nous nourrissions de sa parole, on dévore la parole de Jésus. Tous les jours, on mange sa parole. Ça veut dire quoi, manger la parole de Jésus? La vivre, l'écouter, la vivre. Si Jésus nous éduque, nous enseigne qu'il faut honorer, c'est-à-dire respecter les parents. Donc, pour grandir, pour avoir une éducation telle que Jésus veut, on va respecter les parents. C'est ça. En plus, en ce moment, il y a une identité vraiment qu'on recherche dans notre monde où nous vivons. Surtout quand vous allez vous marier un jour. Et ça, c'est très typique, ça, pour les Malgaches, nous, les Malgaches. Quand vous allez présenter votre future épouse ou futur époux à vos parents, qu'est-ce que les parents vont poser comme question la première fois? Ah, qui sont ses parents d'abord? Hein? Ça veut dire derrière, est-ce que c'est quelqu'un qui a été bien éduqué ou pas? Vous voyez? C'est important l'éducation. Hein? Et donc nous qui sommes en Jésus, ce sera quoi la question qu'on va poser? Est-ce que c'est une personne qui a une éducation divine, si on peut le dire, c'est-à-dire une éducation de la parole de Jésus? Réussir notre vie, avoir les beaux diplômes, avoir un très beau métier, gagner beaucoup d'argent, parce qu'on a bien réussi sa vie, je ne dirais pas que ce n'est pas important, mais le plus important, c'est d'avoir en nous cette éducation de la parole de Dieu. Le prophète Agé, tout à l'heure, on a bien entendu, Dieu a mis dans sa bouche la parole, comme quoi ça ne sert à rien d'avoir autant d'argent si on ne se préoccupe pas du service de Dieu. Ça veut dire quoi donc pour nous les enfants, les jeunes en ce moment? Ça veut dire, vaut mieux être accompagné de Jésus dans tout ce que nous faisons. On va à l'école, on a besoin de Jésus, on se nourrit de ce Jésus, on témoigne dans ce que nous
témoigner aussi. C'est pas tout simplement, je vais prendre le micro, je vais me mettre là au milieu de la rue, Jésus vous aime et tout. C'est pas ça, d'accord? Mais c'est vraiment vivre selon les commandements de ce Jésus. Donc soyez comme cette petite graine de moutarde qui va grandir, que Jésus demeure vraiment dans nos cœurs, dans notre vie, et laissons-nous éduquer par sa parole pour que ça s'enracine vraiment dans notre vie à chacun. Bon courage dans ce cheminement. Ce n'est pas un chemin facile que nous avons choisi, mais qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il a dit, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, je serai toujours avec vous jusqu'à... Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Merci, pasteur Woody. Nous allons procéder à la lecture des textes bibliques. Nous chantons les cantiques indiqués. La cantique est lire, qui n'a pas le son. Andriamanitra ankehitriny dia tonga ny fotoana hamakina sy ny teninao. Ny teninao dia teny fiaina, teninao dia fanino tongotra sy fanazavana lavanay. Koa mangataka ny fanahinao masina izany, sakafo ny sainay, ahaizanay mandray tsara ny teninao. Ny tabataba sy ny asan'ny satana dia hampanginina, tsy asa aminay, mitenena Tompo, amiany izay mpanomponao. Amen. Miaraka mamaky ny teny soratra masina isika, izany dia hitantsika ao amin'ny Deutéronomia toko voalohany. Deutéronomia toko fahavalo, andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Deutéronomia toko fahavalo, andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Rehefa hita izany dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lalàna rehetra izay andidiako anao anio dia tandremo arahinareo, mba ho velona ianareo ka hiamaro ariditra sady andovan'ny tany izay nianian'i Jehova tamin'ny razanareo omena azy. Ary tsarovy ny lalàna rehetra izay nitondran'i Jehova Andriamanitra ho anao tany anefitra izao 400 taona izao, hampanetry-tenanao sy iza-toetranao ary alala izay antonao na hitandrina andidiny ianao na tsia. Dia nampanetry-tenanao izy ka namelanao noana, dia nameanao ny mana hoaninao izay tsy fantatrao na andrazanao. Ampafantariny anao fa tsy mofo ihany no veloman'ny olona, fa izay rehetra laokan'ny vavan'i Jehova no veloman'ny olona. Ny fitafianao teny aminao tsy rovitra, ary ny tongotrao tsy nivoto izao 400 taona izao. Koa aoka ho fantatrao amin'ny fonao fa tahaka ny fananaran'ny olona ny zanany ny fananaran'i Jehova Andriamanitra ho anao. Ary tandremo ny didin'i Jehova Andriamanitra ao mba handehananao amin'ny lalàny sy hatahoranao azy. Fa Jehova Andriamanitra ao efa hampiditranao any amin'ny tany soa, dia tany misy renirano sy loharano ary rano lalina eny amin'ny lohasaky ny tendrombohitra. Tany misy vary tritika sy vary ordea sy voaloboka sy aviavy ary ambongam-bendanitra.
tany misy azo oliva sy tantely, tany izay nananao hanina ny fananaram-po sady tsy hanan-java-moahory akory eo ianao. Tany misy viny va atao aminy ary amin'ny tendrombohy no hidianao faray. Ary rehefa ninana ianao ka voky ary misaotra an'i Jehovah Andriamanitra ao no ny tany soa izay nomeny anao, dia mitandrema fandrao adinoinao Jehovah Andriamanitra ao, ka tsy tandremanao ny didiny sy ny fitsipiny ary ny lalàny sy anditsiko anao anio. Fandrao rehefa ninana ianao ka voky ary nanao trano tsara ka mitoetra ao, ary mihamaro ny ombinao sy ny ondra manosinao, ary mitombo koa ny volafotsinao sy ny volamenanao, ary mitombo ny fanananao rehetra, dia hiavinavina ny fonao ka ho adinoinao Jehovah Andriamanitra ao, izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nandevozana, izay nitondranao tany amin'ny efitra lehibe sady matahotra, izay misy menarana afo sy maimboka, dia ny tany mangetana tsy misy rano, ary nampivoaka rano ho anao avy tamin'ny vatolampy ary vato, izay nanome anao mana hoanina tany anefitra, dia zavatra tsy fantatry ny razanao mba hampanetry tenanao sy izahan-toetranao ary anisoanao any am-parany. Amen. Dia mbola toizantsika ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra amin'ny Korinthianina voalohany, 10:9-11 1 Corinthiens 10, verset 16 à 17. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny kapohaky ny fisaorana izay soratsika, tsy firaisana amin'ny rano Kristy va izany? Ny mofo izay vakitsika, tsy firaisana amin'ny tenan'i Kristy va izany? Satria iray ihany ny mofo, dia tena iray ihany isika na dia maro aza. Fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Amen. Nous terminons la lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 51 à 58. Jean, chapitre 6, versets 51 à 58. Au nom de Jésus. Le pain vivant qui est descendu du ciel, c'est moi. Celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps. Je le donne pour la vie du monde. Alors les Juifs se disputent et disent: comment cet homme peut-il nous donner son corps à manger? Jésus leur dit: oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit avec Dieu pour toujours. Et moi, le dernier jour, je le relèverai de la mort. Mon corps est une vraie nourriture, et mon sang est une vraie boisson. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit en moi, et moi, je vis en lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant, et moi, je vis par le Père. De la même façon, celui qui me mange vivra par moi. Voici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme le pain que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts, mais si quelqu'un mange ce pain, il vivra pour toujours. Amen.
vavaksika misaotranao ndray izay tompo amin'izao fotoana ahafahanay mandray ilay teny fiainana izao ilay teny midina fiainana ho anay izay mandray izany aoka tsisy anelgelona ny sainay fonay ny fanahinay afa-tsy amin'izany sakafo-panahy mahavelona izany mba ho aina ho an'izay mahazo azy toy ny teninao ianao izay Andriamanitra ray manana fondreny Andriamanitra te anabe ny zanany tahaka ny fanabeazany ray ny fianakaviana ny zanany ndreto izay tompo dia eno izany teny fiainana izany koa mitenena amin'ny tsirairay avy na zay izay voretina ireo izay manaraka izany amin'ny alalan'ireo hainao manjery na ireo izay mbola hieny izany koa any amin'any dia ho voninahitry ny anaranao tafaray aminao ary anana fiainana be dia be satria izany ny fampanantenanao. Seigneur, nous voulons te recevoir à travers la parole proclamée, la parole prêchée, que cette parole devienne vie en chacun de nous et que nous pouvons vraiment grandir en sagesse et en stature. Tel est ton projet. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Afaka mipetraka isika dia havana amin'izao alady ny trano izao graine de moutarde zay moa no miatsofotsika azy nandritra ny taona maromaro dia ny vakiteny telo teo andraisantsika ndesona raha zay no azo ilazaina azy na fampianarana dia ny hoe Andriamanitra ilay tokontsika dia Andriamanitra manabe ny zanany manabe amin'ny heviny hoe élevé zany élevé matonga kely izy nefa mitombo tsy kelikely ary lasa lehibe zay no endrika Andriamanitra zay ary zay no rezahantsika hojerena ary mahagaga tokoa satria tamin'ny herintsika fetin'ireny sady faha-telopolo taona ny sampana vehivavy kristiana ataontsika dia niresaka ny amin'ny hoe eo Andriamanitra raitsika io ray izy maro betsaka amintsika ny metodisy fanantenana tamin'ny ray satria ny ray mety misy rafian'izany tsy navita ny ndraiky izy na nandao ny ankohonany mety misy zany ary mampalahelo dia rehefa miresaka ray ary misy ara tsy navita mihitsy mivavaka n'lay rainay izay any an-dafo satria ny ray mitaiza azy dia tsy ray mendrika hoderaina sy valahatahaka dia hitantsika tamin'ny heriny hoe Andriamanitra ray manana fondreny satria ny reny hitantsika tamin'izany eny antsoina hoe reny dia le mamindra fo le mampinono manome aina ary tsy tia ny fijaliany zanany zany natao hoe reny hitantsika tamin'ny heriny le terme miséricordieux shalom désigne celui ou celle qui ne supporte pas de voir quelqu'un malheureux. Hitantsika tamin'ilay vehivavy no lazaina hoe vehivavy janga atao amin'ny tantaran'i Salomona zany raha maty le zaza zanany naterany kibony dia ho zarana roa le tsy vita ny reny tena reny miteraka sy ny reny le tena reny no hoe ho zarana ny zanany fahaleo tsy nanany dia meny dia ny mpanjaka Salomona zay mpanjaka ray manana fondreny na halala hoe ito ny tena reny mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra mamelona ny tenin'Andriamanitra mampitombo ny tenin'Andriamanitra satria le Andriamanitsika dia tena Andriamanitra ray manabe ny zanany. Dieu dit que comme un homme éduque son enfant, tel est le thème. Et c'est un culte de reconnaissance parce que le verset même nous invite à reconnaître, reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, il t'éduque comme un homme éduque son enfant. Indray moa no hozarana amin'izany fa dia ny fanahy masina no angatahana hitarika amintsika fa misy tsika vitsivitsy ho raisitsika amin'izany hoe Andriamanitra izay ray mpianakaviana izany amin'ny herinandro dia efa fetin'ny ray dia efa misy zavatra azo tsakotsakona ho an'ireo ray sy ireo izay ho ray atsorina dia hoe ny ray mpianakaviana manabe ny zanany dia ny ray mamelona tovy amin'le reny teo ihany zany mamelona minono mampinono fa eto indray raha nanaraka ny vakitenitsika dia mamelona Andriamanitra mamelona ny vahoakany izy andiny fahatelo ka hatramin'ny faefatra tamin'ny Deutéronomie toko fahavalo teo dia mivaky toy izao
nanome anao ny mana hoaninao ny tompo zany hoe Andriamanitra io dia manome sakafo il donne la nourriture de base satria tsy afaka anao ninina mihitsy ny lanankiray raha mbola naona ny kibo hoy ny malagasy ny kibo tsy mba namosiny bravo ny fanahy tsy mba vatsy sa zay izy zay izy ny tsinay sotra hitareo misy mahay ny tsinay tsy mba vatsy zay ao le tsinay dia iny ihany no hoanina na dia misy réserve arô dia le Andriamanitra io mamelona sakafo aloha voalohany indrindra ny tondra rehetra tefatany na iza misy azy hatrany Chine maoetsy tongona tany amintsika na dia ny politika voalohany atsona hoe politika ankibo dia misakafo aloha ny olona naray voky aloha ndray vao afaka mianatra mandindra dia ny mpitondra tsy dia tsara teto amin'ny tantaran'izao tontolo izao dia ataony mihitsy sy anaonany olona tsy afahany mieritreritra intsony ny ao amin'ny code pénal indrindrandrindra eto amin'ny tany misy antsika article 371 alinéa 2 dia miteny an'izao hoe les parents papa et maman doivent nourrir leurs enfants et les entretenir à proportion de leurs ressources et des besoins de l'enfant zany hoe tena rehefa ray mpianakaviana reny mpianakaviana dia miadidy voalohany dia mamelona ny zanany na mamelona ny taiza satria misy zaza tsy voaterena teraky mikibo fa zanakavana no taizany dia efa toetra n'Andriamanitra zany reo zanak'Israely reo raha tany anefitra reo dia tsy navelany tamin'izao fa naona izy nomeny sakafo mavely mana ary naony mangeta ety izy dia nomeny rano hosotrony ary tsy vitan'izany ihany fa mahagaga le vaky teny teo hoe 40 taona tsy rovotra ny fitafianao tsy nivoto ny tongotrao vos vêtements ne se sont pas usés vos pieds n'ont pas enflé pendant ces 40 ans zany marika le Andriamanitra miahy ny zanany tsy avoakany any amin'ny tany Egypte izy dia vous allez vous débrouiller tsy manao an'izany le Andriamanitra ray fa mamelona ny zanany izy manome sakafo izy zay zany ny voalohany indrindra ary le sakafo omeny io mana ny mana mialatsiny mampiasa teny hébreu indray fa ny mana zany dia hoe manna dia manu zany hoe dikany hoe qu'est-ce que c'est ino tony tsy mbola fahitany mihitsy amin'ny mana Andriamanitra dia gaga daholo izy mianakavy hoe fa ino ny tony zay ny dikany mana qu'est-ce que c'est zany hoe ny ray mpianakaviana ny reny mpianakaviana dia mitaiza ny zanany sy olona be azy ahay ametraka fanontaniana poser des questions réfléchir sur les situations zay natao hoe ray manabe zay mahay mitaiza mba hatonga ny olona andinika ametraka fanontaniana hoe ino tony qu'est-ce que c'est et des fois les gens ne savent plus poser des questions mandinika hoe fa inona moa fa ny fotoana inona moa zao inona zavatra misao inona zavatra azo atao satria rehefa mahay mametraka fanontaniana ny olona anankiray dia mazava ho azy fa tokony azo valony tsara izy arakaraky ny ametrahana fanontaniana no azahoanao valiny ny fanandrify amin'izany dia zay nitetra an'Andriamanitra tsy hoe mamoky ny kibo fotsiny sy mampahanala ny etaeta fa mitaiza ny zanany mba ametraka fanontaniana poser des questions poser des problématiques zany hoe nanampianarany misy petrakolana volena mihitsy le olana mba ahafahana mandinika zay na tonga azy lehibe ahafahany mihoatra eo amin'ny fiainana fahaizana manontany ary zay fahaizana manontany zay miaraka amin'ny sakafo eo amin'ny latabatra amin'ny vanimpotoana iainantsika zao dia zao tsy misy tsony zany hoe tokantrano miara misakafo eo zany fa tonga nyray dia mandray manokatra frigo dia lasa miditra nyray dia makany amin'ny chambre dia eo ohatraohatran'izany fa eto Andriamanitra manome sakafo io dia eo koa mametrahana le fanontaniana c'est là qu'on me pose des questions et surtout aux jeunes aux enfants
qu'est-ce que c'est? Il y a une telle situation dans la vie, on pose des questions. Et où est-ce qu'on pose ces questions-là? À l'extérieur de la famille? Non, autour de la table. Alors rehefa mijery nareo ny firenena mandroso, raha mijery ny firenena mandroso nareo a, dia saika reo firenena nanana an'izay fomba fanao zay sotoaviny zay hoe miara misakafo eo tsy mofo ihany, fa misy koa ny resaka fanontaniana ary ahafahany ray aman-dreny ny zoky dadabezy reny be reny any Afrika dia hoe raha misy ray aman-dreny lehibe maty dia biblioteka anankiray norava dia eo no izarana ny fahaiza-manao traikefa isan-karazany ary toetra n'Andriamanitra zany. Dia ny isika fiangonana ny sampana ny fiarahamonina taizana nao an'izany hoe mila kolokolono zany hoe manome sakafo tsara, mampitafy tsara, manome fandraindray tady ny ankizy j'ai besoin d'un tel, tiens, j'ai besoin d'un tel parce qu'un tel porte un tel vêtement, tiens, j'ai envie de manger, tiens. Enfin, le côté poser des questions, discuter, s'échanger autour d'une table, tsy misy tsony. So maninona raha tsy misy tsony zany fa memitompa an'izao fotoana zao tsika afatsika mamboly an'izany ray cultiver an'izany hoe raha te taiza le mitaiza raha io tsy dia zay no ampiasana hoe te hanabe dia mila mamboly zany fomba mpanao zany tena misy fotoana mihitsy eo dia tsy betesina le zaza ndraindray mety diso ny fanontaniana fa avela izy ilaza ametraka fanontaniana. Andriamanitra tsy namaly mihitsy teo ary miteny aty hoe ny firenena mandroso dia ny firenena manana an'izany fomba mampanao zany dia anankiray tsongaiko fa izy ny tena malaza eto akany dia ny jiosy amin'izareo tsy mivaly ny zava-dehibe fa ny fanontaniana manana namana jiosynareo dia anontaniana fa pour eux le plus important c'est de savoir poser des questions fa rehefa mahay mametraky ny olona petrakolana fanontaniana fa inona tokoa zao dia azo antoka fa tsy maintsy ahita valina izy ndray androany. Faharoa raha namaky ny vaky teny teo tsika dia verimerina natany amin'ny Korintianina voalohany na atao amin'ny filazantsara tsika faharoa dia hoe mampatsiaro ny lasa indrindra fa ny fahoriana zay midiavana, se souvenir des événements passés, même les durs moments, désert, famille, dia ampatsahiviny reny satria rehefa mandeha ny fotoana indrindrandrindra rehefa tafita dia mora manadino tsy ny malagasy ihany ny fiteny fa ny zanak'olombelona mihitsy mora manadino ka ny ray mpianakaviana zay te hitaiza dia tsy sasatra mihitsy mampatsiahy hoe avy aiza izy ary ny olona mana ny fotoana moa fa tsy fotoana hitenenana an'izany io fa mety gagy nareo fa manina ary zany miresaka fisehon-javatra hoe raha tany satria misy fotoana mianatra ny fomba hoe ny fifandraisany fivavahana sy ny firenena dia lasa mitarika andrindry hoe rehefa jerena tono ray ny firenena rehetra eto an-tany dia ny firenena zany verikely le linina d'idée miverina amin'izy hoe mampatsiaro ny lasa dia ny mpanjanaka dia miezaka hatrany hamafa le mémoire collective eo amin'le toerana anankiray. Misy fomba mampanao tena tsara teo dia rehefa tonga ny mpanjanaka na mpanafika dia fa faly daolidaoly reny eritreretintsika zatra miseho any amin'ny tanindrazantsika reny hoe alatra tao lapaty, reny hoe rova sombana reny na reny le zavatra identité culturelle collective dia mila mitandrina ihany tsika mandindra hoe sao dia misy hery any ambadika miezaka amafany reny satria rehefa tsy eo intsony reny dia tsy fantatry ny olona tsy avy aiza izy. Tsika ty andafy mieritreritra an'izany hoe fa mila mitandrina hoe mila mametraka foana mahatsiara eto Andriamanitra zavatra tsy tsara ne zany hoe baby tany Ejipta zany, tsy tsara ne zany hoe tany Enefitra zany, tsy tsara ne zany hoe fa tsy maintsy averina
any amin'ny fitadidiny ny zanaka taranaka ho avy zany hoe aviaizy izy satria rehefa tsy fantany hoe aviaizy izy dia tsy ho fantany hoe ho aizy izy ary ny ankehitriny koa tsy fantany fa lasa manao an'izao ny olona dia manao an'izany izy mitafy an'izao ny olona dia zao mampatsiaro lasa indrindra ny fahoriana zay ny diavo tsarovy ny lalana rehetra zay nitoran'ny tompo tany tany efitra zay efapolo taona izay mahatsiaro ny toerana ny eviana mba tsy hanao toy ny menaka na osoato tsipika fahatelo dia mamantatra ny lanja tsy hitako nantikana azy zay no lazaiko azy fa dia tsika rehetra miara-miezaka mitady misedra sy mitaona ny zanany mba hiatrika fiainana évaluer éprouver et confronter izao le teny ao le Deutéronomie fa izy no ampanetry tenanao le Andriamanitra zany dia le vahoakany fokisany meny sakafo meny hohanina sy ny manontany mamahay mametraka manao petrakolana fa sedraiko izy Andriamanitra mihitsy no nampanetry tenany vahoaka mba izahany toetra azy ny fitaizantsika dia zao tena kenakenana ny zaza sao dia zay eo anatin'izany so dia misy an'izao ohatra hoe ianao zany tena manana ny hery rehetrarehetra hiaro azy fa tsy avela hiatrika fiainana ny olona ty anabea dia zao ny an'Andriamanitra dia zao tena nalefa mihitsy lay zanany isedra iconfronter la réalité ou les réalités des choses mba ahafahany maka lesona rehefa aveo sy mitombo ny fiarahamonina am'izao ary tsika maka volotany amin'ny fiarahamonina misy antsika dia zao le zaza indray hoe enfant roi dia le enfant indray le zaza indray no mibaiko zao fa anjara ndray aman-dreny no mamantatra ny lanja le vaky teo dia hoe le Deutéronomie toko fahavalo dia hoe fa izy no nampanetry tena anao sy izatoetra anao ary ahafantatra izay ao am-ponao ny teny frantsay dia tsy haiko le Deutéronome 8 teo hoe ampahafantatra zay ao am-ponao dia hoe voir ce que vous valez hoe inona marina no qu'est-ce qu'ils ont dans les tripes hoe mananjanaka ianao dia atraiza moa ny fahaiza manao nreto zazy reto ary raha miresaka isika amin'ny fiangonana misy fotoana tsy adino le izy satria zavatra miainantsika nanafatra tsy tereniko ny anarana nanafatra conférencier anankiray efa taona maromaro zay taloha ny ividianantsika trano nanafatra conférencier anankiray dia efa napetraka tamin'io conférencier io zany eto amin'ity fiangonana ity dia tsy fanao mihitsy zany hoe miteny olona ka tsy eo le olona iteny marina zany na diso zany hoe miteny any ambady fa manao conférence ianao dia ampianarinao zay lazainao rehetrarehetra eo dia oke dia mametraka fanontaniana ny asa ihany le conférencier tamin'izay tsy nanaty zany le fipetra napetraka zany satria zay tonga eto tsy hoe tonga dia tonga eto dia raisina fa tsy maintsy misy zavatra mba jerijereny eo tereny daholo zay rehetrarehetra nefa le olona tsy eo tsy afaka hiteny hoe marina zany na diso dia ny zavatra tao anatin'ny saina iny dorao tamin'izay fotoan'izay ary zay no anisany hoe matotsika tonga eto amin'izao alady ny trano tao dia zao misy olona koa taoa no aioa zay tena hoe miaritra eo le conférencier zany dia miteny zay teniny eo dia zavatra teneny nefa misy marina misy diso ohatran'izao hoe inona no atao ho ajanona ve maka izy mahazo vaina hoe hitanareo fa zakan'ireo le izy dia misakanana fa nieretan'le mpiandraikitra tamin'izany fotoana zany e teo nalalana hoe qu'est-ce que valait notre église le noyau le tamin'izany zay teo foana zany hoe mazana zany teny diso zany teo fa le olona zany tena joro teo foana izy mba tsiarany zany no tendraikitra ireo tsy ahoana ary zay no noyau tamin'izany fotoan'izany nahafahantsika hoe mandeha tahaka zao satria misy olona teo foana mpandidy ary mbola eo ary mbola ho avy zay hoe inona ty ahafanta fa tian'Andriamanitra ho fantatra mihitsy zany fetra hoe inona ny ao amintsika ao
fa ny fahalalana an'izay no mahafana manapa-kevitra hoe andao iroso satria rehefa tsy fantatra hoe inona ny élément inona ny noyau ao a sarotra ihany zany hoe andeha alavitra zany. Il dit que les fontés, il vous a fait connaître les difficultés pour voir ce que vous valiez. Voilà en français. Et il voulait savoir ainsi ce que vous aviez dans le cœur et si vous vouliez respecter ces commandements. Oui ou non. C'est bien de savoir ce que nous valons vraiment devant Dieu. Demseda, ntaona ny zanany mba hiatrika fiainana. Ndraindray alaim-panahy hoe tsy avelantsika hiatrika fiainana ny zanantsika dia menaky ny antsika. Normal be zany ko menaky ny aina sasany taizana ohatran'izao. Fa ny olona te hitonga dia mila miatrika fiainana. Tsika manaraka mamarapara anazy dia izao mampianatra manavaka, apprendre à discerner mba tsy hihinanam-bolony na anao teloka. Zao le toin'le telo raha vakina le teo zany hoe fa izy tompo nampanery tenanao sy zatoetranao ary ampafantatra anao zay omponao na hitandrina ny didiny ianao na tsy, mba ampafantariny anao fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa izay rehetra aloky ny vavany tompo. Tsara le mofo teo nourriture de base, ray mpianakaviana, reny mpianakaviana mila manome mampitafy, mikapy, mampianatra, mametra-panontaniana ary mamantatra hoe inona marina moa izaho ty avy aiza ary afaka misedra olana. Fa ilaina koa ny fahaiza manavaka, discerner mba tsy hihinanam-bolony iaho na anao telomoka. Resaka firenena ihany tsy afakana hevitra. Ny nampandroso ny fanjakana anankiray, firenena anankiray, États-Unis d'Amérique, dia nanana filoha-pirenena anankiray izay antsoina hoe Eisenhower, David Dwight Eisenhower, 34e président des États-Unis. Izao no napetraka, fantatsika zany amin'ilay hoe la matrice d'Eisenhower. Manavaka ny manan-danja sy ny maika. Discerner ce qui est urgent et important. Ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important. Urgent, c'est ce qui ne peut pas être différé, ce qui doit être fait tout de suite, décidé sans délai, et ce qui exige de la réactivité, une capacité à agir sur le coup. Mais l'important, lui, manantance, ce qui a une valeur, un intérêt, un rôle considérable, mais qui exige plus d'initiative. Et ni tonga tany États-Unis nanavaka amin'izay ary nampiasantsika eto amin'ity trano ity zao hoe manavaka ny urgence, ny important. Ary raha miteny an'izany tsika dia ny malagasy mahay an'izany aveko foana. Amin'ny sotoavina malagasy hoe ahoana moa le izy salaka tapaka rafozana tonga ronono mandroatra. Iza no ataonao tonga ny rafozam-bavy na rafozan-dahy, salaka rehefa tapaka hibridany eo anatrehany, ny ronono mandroatra dina lefa kely, salaka tapaka ronono mandroatra rafozana tonga. Misy important zany, misy urgent. Dia mila mahay mitaiza ny olona manavaka an'izany hoe ina maika, satria ny fiarahamonina iainantsika amin'izao dia zao tsy fantatra intsony hoe iza ny maika, iza no manan-danja. Ary nampiasantsika teto amin'ny fiangonana zany ny tantaran'ny mpiandraikitra trano hoe tout ce qui est important natao sécurité, clim, rehetrarehetra. Raha afaka pitsika anao an'ilay zavatra important, tout ce qui est urgent, raha pitso anao zavatra important, tsisy adino reny projet rehetrarehetra. Sao misy alaim-panahy hoe tsy nataony zao na zao, ho atao avokoa fa mahay manavaka ny important sy ny urgent. Ny salaka tapaka, ny rafozana mandroatra. Misy rafozana mandroatra ny ronono mandroatra
ary ny io misy teo rafozana tonga zava-dehibe ho an'ny malagasy eny zany rafozana zany raha tiana ny vady ny rafozana tsirovo mandeha fa ny ronono koa mahavelona tsy adalan'ny malagasy rehefa lehibebe taona dia ahoana rehefa retraite misotro nono ka dia eritreretina hoe nalaina fotsy fa evy bebe zany ronono zany misotro ronono fa misy fotoana n'ireo zavatra rehetra anao tatitra nitsika eo ny tendraikitra rehefa eo dia hitan'izany fa tsy midika mihitsy zany hoe misy zavatra tamin'ireo mitsontsony avy ho atao fa tsy ao anatin'le urgent izy fa important afaka miandry ary ho atao tsika ireo nanao azy ary vitatsika zany satria manana n'Andriamanitra izay mitaizatsika ho lehibe isika zay ny avana no amaranana zao teny zao satria mandeha ny fotoana dia hoe mitanjo ny fanabeazana dia ny atsapan'ny tsirairay hoe Andriamanitra irery ihany ny loha ranontsoa le teny zay lazaina teo dia fandrao hiavinavina ny fonao ka ilazy ianao hoe ny tanako ny heriko ny nahavitako zao alahady culte de reconnaissance zao dia entina isaorana n'Andriamanitra hoe izy rery ihany no loha rano nahatonga izao zavatra izao izy rery ihany ny fideontsika rehetrarehetra samy mitondra ny anjara birikiny tsy rairay tsy sakanava fa zao nitadikio raha tsy teo isika raha tsy teo dia hain'Andriamanitra mifidy olona hafa akoatratsika zany hoe izy Andriamanitra ny tsy azo soloana eo amin'ny fiainana eo amin'ny fiainan'ny fiangonana eo amin'ny fiainana zao tontolo zao fa ny olona mety mandala azon'Andriamanitra mampiasa olona nefa isaorana n'Andriamanitra satria isika no nampiasainy ianao an'izany zava-mahagaga zany ary zay ny tsy anadinoana azy Moïse rappelle toutes les épreuves de cette longue traversée et de la vie au désert, la pauvreté, la faim, le désert, mais il ne leur rappelle pas les épreuves pour elles-mêmes. Ce qu'il rappelle, c'est la sollicitude de Dieu pour son peuple. Au cœur même de ces épreuves-là, Dieu était là. Dieu reste fidèle malgré l'infidélité des gens dans ce peuple-là. Et tout cela, donc, était la pédagogie de Dieu. Dieu éduque. Tu reconnais que le Seigneur, ton Dieu, faisait ton éducation comme un homme fait celle de son fils. Toute cette pédagogie a un seul but. Tout qu'en entendre, il fallait qu'on acquiert le réflexe de dire « c'est Dieu, merci Dieu, à toi seul la gloire ». N'oublie pas le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Rappelle Moïse, la maison de l'esclavage. Et quand Moïse dit au peuple, souviens-toi ou n'oublie pas, il ne se retourne pas vers le passé par nostalgie ou par sentiment, ou que tout était bien. Avant, c'était mieux. Mais c'est parce qu'il est tout entier tourné vers l'avenir qu'il se préoccupe de la fidélité, la constance de Dieu. Il dit quelque chose comme « Si tu veux être d'accord debout demain, n'oublie pas ce que tu étais et grâce à qui tu l'es aujourd'hui. » Malala nevina, mahafantatra ny andehanana ny hoavy, ary miainana zany ampakasitrahana amin'ny fotoana iainana, amin'ny segondra izay meno mitombo. Zany ny fiangonana taizan'Andriamanitra ny alehibe, ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe, mahatratry ny ohatry ny fahafenoana. Ary zay ny havana ny mahatonga antsika hoe natao hoe graine de moutarde, araka ny tenenin'ny pasteur Iobs na tsika teny am-piandohana teo hoe ny voatsinapy kely any am-piandohana fa lehibe izy ity. Dia zany tsy nisy mihitsy firenena teto an-tany ka nandroso no ny fanampiana avy any ivelany. Tsy misy firenena teto an-tany ka nandroso no ny fanampiana avy any ivelany.
On ne développe pas un pays, on se développe avec le peu de moyens qu'on a. Construisons ou produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Zany no azontsika atao amin'izao vanim-potoana izao. Un développement, c'est un développement endogène de l'intérieur. Ary misaotra n'Andriamanitra nomeny an'izany afaka miexpérimenter an'izany hoe sotrano izao ianao rery. Marina iny misy nanampy fa avy amintsika mianakavy. Le pièce jaune tsirairay, le zavatra namidy tetsytelo, fandraisana anjara n'ireny artiste, fandraisana anjara tamin'izao isika azo ampiarina zany ao amin'ny tokantrano, azo ampiarina zany ao amin'ny fiarahamonina. Un développement doit être d'abord un développement endogène, miainga fa ao anaty. Kely nefa lehibe, kely ny atomboanao fa ho lehibe ianao. Ary mbola ho lehibe raha ohatra ka isika mijanona amin'izany fankatoavana amin'ny tompo saina. J'ai terminé un mot en tant que pasteur encore de cette église. Donnez-moi l'unité, l'unité harmonique, que je vous donnerai la réussite. Amen. Aorin'izany toloteny izay norenesitsika zany dia hiara-hitsangana isika aneo ampahabe maso ny fanekempinoana izay embonantsika ny kristiana rehetra ary ny zavatra izay hitantsika eo amin'ny slide dia vakitsika miadana miaraka isika mamaky izany ary tena ho saintsaintsika ao am-pontsika izany zavatra ho tonontsika izany.
mino marina tokoa aho fa i Jesosy Kristy no mofinaina izay manatona azy tsy mba honoana ary izay mino azy tsy mba handetaeta mandrakizay. Izy no fahazavan'izao tontolo izao izay manaraka azy tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavana. Izy no vavahady raha izy no idiran'ny olona dia ho vonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady azo hoanina. Izy no mpiandry tsara izay manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny. Fantany ny ondriny ary ny ondriny mahafantatra azy. Mahalala ny feony ary manaraka azy. Izy manome azy fiainana mandrakizay ary tsy hisy handombaka azy amin'ny tanany. Jesosy Kristy no fananganana ny maty sy fiainana izay mino azy na dia maty azy dia ho velona indray ary izay rehetra velona ka mino azy dia tsy ho faty mandrakizay. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny iray afa-tsy amin'ny alalany. Jesosy Kristy no tena voaloboka ary Andriamanitra ray no mpambony izay mitoetra ho aminy sy hitoerany no mamoa be. Amen. Petraka isika. Miroso amin'ny filazan-draharahany fiangonana isika tompoko mangataka ny tompony anjara. Dia mbola hafaliana trano ry havana no hiara-banantsika amin'izao alahady fa 1 volana Jona 2023 izao. Araka ny fanambara tamintsika hatrany am-piandohana moa dia alahady ny ezaka trano izay atsotsika hoe graine de moutarde androany. Dia miarahaba ihany koa nireo rehetra izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny tambazotra, ny YouTube sy ny Zoom izany. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra ny pasteur isany Jeannot Randrianandrasana isika mitarika antsika tamin'ny fampivavahana miaraka tamin'ny pasteur Omby Randrianarson ary ihany koa mitondra ny hafatr'Andriamanitra ho antsika androany. Misaotra ihany koa nireo rehetra izay nandray anjara amin'ny fanatotosana izao fotoana izao. Raha misy amintsika havana no sambany androany vao tonga eto amin'ny tafo Aix-Marseille miara-mivavaka eto dia angaviny izy mba hitsangana fa ho arabain'ny fiangonana. Toy izao indray ary ny fandaharam-potoanantsika manaraka. Toy ny mahazatra moa ny fiangonana dia manomboka hatrany amin'ny 10 ora sy sasany ary iarahan'ny fampitana izany mivantana amin'ny alalan'ny Zoom sy ny YouTube. Misy ihany koa ny traduction simultanée amin'ny Zoom. Ny fampianarana SAPKNPL dia isaky ny alahady hariva manomboka amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 9 ora alina. Ny étude biblique izay atsotsika hoe Pazafa Bibla dia isaky ny zoma manomboka amin'ny 9 ora alina ka hatramin'ny 7 ora sy sasany eo amin'ny alalan'ny Zoom no antanterahana izany ary ny bokin'ny Josoano ianarantsika amin'izao. Ny asa fanatsarana ny fiangonana izay atsotsika mahazatra hoe travaux dia isaky ny asabotsy amin'ny 7 ora sy sasany ka hatramin'ny 4 ora arivo. Amin'izao fotoana izao moa dia ao amin'ny salle de fête ny F4 ary ny fanadiovana maro isan-karazany no asahatra antsika. Ka ao anatin'izay indrindra ary indrindra amin'ny mahalady ny ezaka trano ny androandroany dia izy solotena avy ao amin'ny équipe travaux ny tompona andraiki trano izany andray fitenenana aorian'izao filazan-draharaha izao. Ny fotoam-bavaka iarahana amin'ny sampana fifoazana kosa izay arahany asa sy fampaherezana dia isaky ny sabotsy maraina amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 10 ora.
Ny sekoly alahady sy ny katekômena kosa dia mianatra isaky ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora. Ny fanamariana ny sekoly alahady ao anatin'ny fanomanana ny alahady famarana taona dia manao famerenana ny asapotsy izao, asapotsy 17 volana jona zany manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 ora eto am-piangonana. Ny amafy kosa dia manatanteraka ny famerenan-kira isaky ny sabotsy hariva, ny alahady koa aoloha sy aorian'ny fanompo-pivavahana. Ny groupe CSE no diakona miasa mandritra ny volana jona ity. Ny resaka fanadiovana kosa ary fandraisana anjaran'ny liturjia dia amin'ny herinandro zany 17 volana jona sy 18 volana jona dia anjaran'ny sekoly alahady. Ny 14 volana jona ihany kosa dia isika fiangonana no mandray anjara amin'izany fanadiovana izany. Mamela ary havana anao fanentanana fohy indrindra mahakasika izany fanadiovana izany. Raha nandresika teny am-piandohanany amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia voalaza tao fa anisany tsy nahafahan'ny zanak'Israely nandray ny fitahina feno, niantoka feno ny fitahina avy amin'Andriamanitra dia ny tsy fikarakarany ny tranon'Andriamanitra fa tany an-trano no nataony zava-dehibe indrindra ary napalaelo an'Andriamanitra izany ka natonga azy ireo tsy nandray, tsy niantoka feno ny fitahina fa na niasa aza izy nandray karama izy dia nivoaka tamin'ny kitapo loka izany sy ny maro samihafa ihany koa izay voalaza teo. Izay no hanetanana antsika androany mba ho ataontsika zava-dehibe ry havana ny fanadiovana sy ny fikarakarana izao tranon'Andriamanitra izay menantsika izao. Mamenatra ny milaza fa nefa tena zava-misy le izy mety tsy fatatsika, tsy tsapatsika. Rehefa ambara hoe anjarantsika fiangonana no mantanteraka ny fanadiovana, olona 2 dia 2 ihany ry havana ny tonga na nantanteraka ny fanadiovana izao tranon'Andriamanitra izao. Faly isika hoe madio ny trano iangonantsika, fa ny manadio mampalahelo zany ry havana. Vahoaka marobe isika ny tonga eto, faly isika manantanteraka izany fa ny fanadiovana dia tena ambanin-javatra. Hanentanana antsika izany, tsy sanatria fanondromolotra isika fa fanentanana ry havana. Fa rehefa atao hoe ho an'ny fiangonana misy na no an'ny sampana ry samy manana ny azy koa ny sampana, misy koa ny sampana mitaraina ihany hoe maro ny mpikambana nefa 3 ny manantanteraka ny fanadiovana. Fa manentana antsika rehefa hoe mba tonga ny fotoana isan-kerinandro efa tsy nzaraina le izy hoe ananjara antsika ny manadio dia mba hanao tana maro isika nantanteraka ny fanadiovana sy ny fikarakarana ny tranon'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy tia mitoetra ao anatin'ny loto, isika tsy tia mitoetra ao anatin'ny loto mainka moa fa Andriamanitra ilay tompontsika dia omentsika voninahitra izy amin'izany amin'ny fanantanterahana ny fanadiovana. Manaraka izany dia ireto indray ny daty tsara ho tadidy. Ny 17 volana jona araka ny voalaza teo zany dia fanompo-pivavahana famarana taona culte de fin d'année ho an'ny sekoly alahady. Ny 14 volana jona kosa dia hetsiky ny sampana izay iarahana mitarika TGZ. Andro lehibe tokoa io satria hetsika iray ihany no iraisan'ny sampana rehetra efanazavaina tamintsika izany tsy firenana intsony. Fa aoka sika kosa hanao zava-dehibe eo amin'izany dia efa hiomana ho amin'izany rehetra izany efa mandeha ny fivarotana ny tapakila. Raha izao sika dia efa mividy mialohan'ny fotoana dia 20 euro ny fandraisana anjara. Ny ankizy kosa moa dia 15 euro ny latsaky ny 20 taona. Ny raha ny andro triny kosa sika vao mandoa ny tapakila zany na zay vao mividy izany dia 25 euro izany. Amin'io andro moa dia misy ny fivarotana tsakitsaky maro isan-karazany, misy koa ny vary sy laoka amin'ny barquette. Dia misy fanentanana ihany koa ireo artiste zany, ireo mpanakanto izay ho avy dia miisa 520 izy ireo. Dia mila mpiantranoana izy ireo mandritra ny 3 andro ny zoma, sabotsy ary alahady. Izany hoe tonga izy ny zoma atoandro na zoma maraina dia latsinainy maraina izy no miala eto. Efa nisy ny olona izay efa nandray nanolo-tena ampiantrano azy ireo, fa mbola misy kosa olona 5 izay mbola tsy tafiditra zany dia hanentanana antsika izay afaka mampiantrano na olona iray ihany aza no azontsika ampiantranoana
dia tena efa zava-dehibe zay fa mbola misy olona sia hitadiavana toerana zany. Dia afaka azontsika atao ny manatona ny tompon'andraikitra dia tadififia na i tonton Serge. Dia manantena isika fa tsisy olona ho tavelany fa mba samy ahita ny trano andriny avokoa izy rehetra. Ny 20 volana Jona kosa dia culte écuménique, izany hoe fotoam-pivavahana ho an'ny tanindrazana iarahantsika amin'ny fiangonana rahavavy. Ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena ihany koa zany mbola misy ny fandaharam-potoana isan-karazany nolazaina amintsika manaraka ny andinindininy momba izay. Misy ny vaovao avy amin'ny sampana ny SDK aloha dia andray fitenenana aorian'izao filazandraraha izao andray fitenenana fohy izy ireo. Ny avy amin'ny sampana vehivavy kristiana misaotra an'Andriamanitra fa tanteraka soamantsara ny ivon'ny fankalazana ny 70 taona ny SDK. Misaotra atsika rehetra tsy akanavaka isam-batan'olona, misaotra ny sampana velona rehetra eto amin'ny fiangonana ihany koa. Misaotra ny rehetra tamin'ny fandraisan-anjara sy ny fiara-miasa nandritra ny fotoana rehetra. Dia ny tompony omba sy amalifitianareo manao sinimo ny birao. Nisy taratasy fisaorana. Ny zanany Anna Laura sy Jean-Claude Ramatafandria, ny Tina sy Christian Andriamandranto, ny zavikely ny Leonjo, Christiana, Katia, Liana sy ny fianakaviana manontolo. Dia maneho ny fisaorana sy ny fankasitrahana feno ho anareo rehetra tamin'ny fankahirezana sy ny fampiononana ary ny fitrotroanam-bavaka nataonareo tamin'ny nahalasana ny rainy Rosas Joannes tamin'ny 5 volana May 2024 lasa teo. Tsara levenana tokoa ny maty tompoko. Dia Andriamanitra manankarem-pahasoavana ne ampitombo aminareo tsirairay avy ny fitahiny amalifity anareo ary ampitombo avy zato eny izay rehetra nataonareo taminay. Misaotra indrindra ny tompoko. Aorian'ny fanateratsika amin'ny fanatitra aorian'ny rakitra dia izy kosa ny famangina manjo hitondrantsika am-bavaka sy ampaherezantsika ireto fianakaviana ireto izay namoy Avamalala, Letsiza Fahilala sy Ivra Malason, Liliana sy Charles Rakotsimiaina sy ny fianakaviana manontolo. Toy izao indray ny vaovao kosa voaraintsika avy amin'ny velany, ny avy amin'ny faritany, AMF faritany. Ny cœur-uni fatsatsa dia tanterahana any Anymasy ny 17 volana Jona 2024 amin'ny sabotsy izao zany. Ny farafisoratana anarana dia anio hatramin'ny 12 ora latsaka iray minitra 23h59. Dia manatona ny mpiandraikitra ny Amafi isika raha mbola misy ary entanina ny soratra anarana anatrika izany cœur-uni izany. Ny sarany fandraisana anjara ho an'ny mpihira izany ny choriste 20 €, ho an'ny accompagnateur kosa zany isika izay manotrona dia 15 €, ho an'ny ankizy mihoatra ny 12 taona koa zany tafiditra anatin'izay 15 € izay. Ny zaza latsaky ny 12 taona 7,50 €. Ny 3e enfant et plus dia gratuit. Dia avy amin'ny sampana zava-maneno nasionaly eto dia arosony aloha ny fialantsiny efa taloloha efa nahazo ny taratasy fisaorana avy amin'izy ireo fa tsy afaka novakina izany noho ny fandaharam-potoanantsika izay tery dia tery tokoa androany no fotoana hanatanterantsika izany. En remerciement de votre chaleureux accueil et de tout ce que vous nous aviez partagé lors de cette rencontre SDM nationale 2023, veuillez accepter ce petit don que je vous partage avec grand plaisir. 50 € pour la SDM, 50 € pour la FPMA ex-Marseille. Manusunimu Ramatus Sara Artisi. Dia misaotra ny mpanompon'Andriamanitra isika nantanteraka izany. Toy izao kosa ny rakitra izay voaraintsika tamin'ny faefatra ny volana Jona 2024. Ny rakitra voalohany dia ny totaly 444,30 €. Ny voataty tamin'ny panier dia 329,30 €. Ary ny panier connecté kosa dia 115 €. Ny rakitra faharoa kosa izay atokantsika ho an'ezaka trano dia ny totaly 361,50 €.
ny tamin'ny panier dia 201,50 € ary ny panier connecté 150 €. Ny rakitra fandraisana kosa dia 412,30 €. Ny total ny rakitra rehetra izay voarongontsika zany tamin'io fahefatry ny volana Jona io dia 1218,10 €. Ny mahakasika izay ihany koa androany kosa amin'ny maha andro manokana ny androany manezaka trano graine de moutarde dia rakitra tokana ihany ataontsika zany, tsy misy rakitra roapony mahazatra fa iray ihany a. Misy ny valopy manga izay fanozaraina tamintsika teny ampidirana dia atao ety anoloana ny fanaterana ny rakitra izany a. Misy amin'ireto panier anankiroa reto anafahantsika mantanteraka izany. Ho an'izay manantanteraka kosa amin'ny carte bleue na ny paiement par téléphone dia ijoro tony mahazatra ety anoloana ihany koa ny tompon'andraikitra mitazona ny panier connecté. Dia tsy adinontsika ery arineria misy zara anankidimy. Misy ao anaty amin'ireo zara anankidimy ireo zany a misy thème anankidimy mifandraika amin'izany, azontsika jerena tsara izany ery arineria. Dia izy ireo zany a ahafahantsika koa mandrozaka ny pièce jaune izay efa namontsika. Dia manararaotra ihany koa miteny fa tsy ivelany atsy amin'ny couloir amin'ny rindrina tsy ivelany atsy a. Dia raha tadiditsika ho an'izay tsy mahafantatra ihany koa misy karazana arbre zay le arbre na moutarde zany izy io, graine de moutarde moa ny atsika dia misy arbre ao a. Dia misy feuille isan-karazany ahafahantsika manoratra ny anarantsika ahatsiarovantsika zany fa manana toerana isika eto amin'ny fiangonana ary mandray anjara velona eto amin'ity toerana ametrahan'Andriamantsika. Dia aza misalasala mbola tsy ao ny anarana fa mipetraka ao zany dia afaka manoratra ao daholo ny tsirairay izay rehetra mandalo eto dia afaka maniteraka izany. Maranantsika azy dia afampatsahivana ihany momba ny banque alimentaire. Ny banque alimentaire dia misokatra hatrany ho antsika izay mila izany. Hitantsika ao amin'ny salle cadet na koa azontsika ataony manatona ny tompon'andraikitra. Dia raisina tanandroa antsika izay afaka manohana izany banque alimentaire izany fa misy dia misy tokoa ireo olona avantsika izay tena mila izany. Dia azontsika entinao izay fotsika totra ho amin'izay banque alimentaire izay. Dia izay indray ary havana ny vaovao sy ny asa miandry eto amin'ny tafontsika. Misaotra antsika amin'ny faharetana, mirary herinandro sambatra eo ambany fitantanan'ny tompo ary an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Ny amin'ny fandraisana fitenenana kosa dia ny avy amin'ny STK no mandray fitenenana voalohany, aorian'izay ny avy ao amin'ny équipe finance ary manaraka azy mamarana azy ny avy ao amin'ny équipe travaux. Saotra tompoko. Bonjour à tous, je prends la parole au nom du COPIL, célébration des 30 ans de la STK. Il y a plus d'un mois déjà, le concours de logo a été lancé et nous remercions tous les participants. On a reçu 18 propositions. Nous sommes reconnaissants pour tous ces talents au sein de notre section. Et c'est donc avec une grande joie que nous vous présentons notre logo officiel, voté par toutes les générations, que vous allez voir affiché ci-dessus. Félicitations à Amiel Radiosu pour ce logo. Pour vous présenter rapidement les symboles, vous voyez d'abord une cloche qui représente le rassemblement de l'Église, le lien entre le ciel et la terre. La croix qui témoigne le Christ, porteur du salut. La pierre qui est la force de la jeunesse et qui reprend notre verset conducteur, va avec la force que tu as, qui est aussi la solide fondation de notre Église. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Pour les couleurs, vous voyez le violet qui représente la Trinité, jaune doré, lumière et gloire de Dieu, crème qui représente la douceur en Christ que nous devons tous avoir. Et c'est donc ce logo qui nous accompagnera toute la durée de la célébration de nos 30 ans. Merci à tous.
verset 4, que je lis au nom de Jésus. Chaque maison est construite par quelqu'un, et celui qui construit tout, c'est Dieu. Prions. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour l'acquisition de notre lieu de culte. Merci pour les personnes qui se dévouent et donnent leur temps et leur énergie pour la rénovation de notre Église. Protège-les et sois avec eux. Aujourd'hui, l'Église consacre ce dimanche pour semer les graines de moutarde. Nous sommes reconnaissants envers toi pour tout ce que tu as accompli. Seigneur, ouvre nos cœurs afin que nous puissions donner pour tes œuvres. Tous ces projets actuels et futurs sont pour toi, Seigneur. En ton nom, nous ferons cette prière. Amen. Fandanirana zany a dia roso amin'ny rakisorantsika konkretizentsika ilay zavatra voalaza rehetra teo a dia avy eo arinan'izay a ny anjaran'ireo sampana dia famangina manjoa dia tsodrano mamarana izany. Nous procédons aux offrandes à ce moment. Dia ny hira voalahatra no ataontsika.
tompo metoan'ny andraisan'ireo sampananjara mifandiny aorinan'izay koa misy ny famaintina manjoa dia tsodrano dia alady ny ezaka tranomoan'io misy ezaka velo ataotsika teo isika mianakavy zay nanena ndray ny anjara brika dia teo koa eo endraikitra tsy tapaka zany manao an'izany asa izany koa mangatany izy ireo mba hitatsika sady amin'izay koa no manosikatsika hiditra ao anatin'le ekipa zay koa ny tena tanjony dia ireo ekipany travaux zany ao anatin'ireo ekipany travaux reo zay tarian'ny Irina Randrianarivelo teo dia misy io ireo ekipany électricité zay manamboatra n'ireny électricité jiro ohatran'ireny sy ny ekipa maro rehetrarehetra dia mangatahana zany mba hitsangana izy mba ho hitan'ny fiangonana mba hisaorana sy zay tsy voatany satria matahotra mety misy adiny dia tsy dia tsara reconnaissance zany dia reconnaissance zay mahatonga hoe nampatsiany taloha tany misy taloha teo aotra misy amin'ireny efa nodemande aza fa izao ny fiangonan'izao ny vita dia teo Andriamanitra nefa teo koa isika mianakavy indray zay tsy hita ao ambady zay dia mangatana zany le mpiandraikitra ny travaux zay tarian'ny Irina Randrianarivelo mba hitsangana mba ho hitatsika rehetra sy dia hafatsika rehefa aveo ny électricité ny apérétiky izy raha tonga ny sasany mba tsoky le ekipa reny ny électricité allo mareo mba ety reo vinamay any mareo mba hofafivolana dia tsy tapaka mihitsy izao ina fa mbola misy any fa otra menamena lehilahy daholo zareo misy mpianakaviana maro zay manao ny sakafo mipandimby eo tsy aro atsangany eto avy koa satria tsisy mipetraka ntsony eny zay mipandimby manao sakafo manome aina amin'ireo satria nourriture de base tsy afaka miasa zany fa tsy misy manao sakafo dia mpianakaviana rehetra zay mipandimby mba dia hafatsika koa zany mila ampivelona izy ireo mila ampiny izy ireo mila hoentina mavaka mila tena hoe nanovana fa ireo no miasa eo amin'ny fiangonana mety misy amin'ireo misy tsy ao fa tsarona ireo zay tsy afaka tonga tetika dia Andriamanitra no isaorana tafotafo amin'ny zavatra rehetra dia bon courage mampaherana ireo rehetrarehetra marary soto zao zany dia mifandimby ny sampana andray anjara dia aorian'izay misy ny famaingina manjo satria misy avatsika mitona paorina dia mandray miafatra sy mitsodrano araky ny filarana zay efa nomena dia ny sekolerat sy mitily zany no mandray voninkazo selon l'ordre sekolerat sy mitily dia mankakaiky atsika satria le fotoana tena tsy miandry atsika allez les enfants et les jeunes, les petits, toutes.
déjà. Je laisserai le micro.
sao dia manasantsika rehetra zay mahay ity miaraka rety androana tompoko azafady miaraka hifaty dia miaraka hira dia miaraka hitsika. Manatsamy sampana ihany koa mba misaoty androana tompoko azafady. Ary malina raha asian'ilay chorégraphie kely le zanatsika efatra eo efa allez Allez, Marc, Carmen. Voilà, la reconnaissance des critères, voilà les thèmes. Fabricante et vie. Venez les enfants. Voilà Latine, Marthe, les compagnies, Carmen. C'est de la mission, une bonne Feliciana. Allez, elle est là, Carmen. Et pas que Carmen, mais c'est celle qui... Följa samma innan följa samma innan följa samma innan följa samma innan Gista följa Iti Fire, so
misaotra an'andriamanitsika amin'izany culte de reconnaissance zany fotoana moa efa mandeha nefa rovina indray isika nanao an'izany ny borao a dia efa manomboka mieritreritra ny fotoana mety hoe anokanana ho an'andriamanitra ity toerana ity dédicacé zany tsy maintsy momanina meloa zany zavatra zany a dia efa miomakomana amin'izany fa an'io zany dia tena fisaorana an'andriamanitra sy fisaorana ireo izay nandray anjara nahatonga an'izao fiangonantsika ny toy izao tao ireo borao izay mifandimby ny sesy a mikondo mivory mandritry ny andro amanalina tsy hoary taintsana eto avokoa misy amin'izy ireny aza efa nodimandry a dia mba angatahana mba minitra kely a mba ho fahatsiarovana azy amen misy koa rehefa miresaka manolo eny dia miteny olona hoe ahoana no nahitanareo an'io trano io ny tena marina mba tsy ho adiny dia tsy isika mitady amin'ity trano ity nahita n'ity trano ity fa ry zareo diosèse no nanatona ary anisan'ny fantsona ny fandray an'izay a zay tsy tokony adinoina dia taty Rolande Ramamontsoa mba tiavantsika izy mba ditseo azy tao anatin'ny borao zay tsy ahivona teo izy a nefa anisany a ohatran'izany dia ty tena zavatra tsingeza be satria mety ho adino ndresahana teo hoe manome pré mamerina pré bancaire tsika misy fianakaviana anankitelo a dia vonona ny ampisambotra vola tamin'izany fotoan'izany raha tsy nanome ny banky izy ireo dia tsy tiana hoe tenenina ny anarany fa tsara tadidiana raha tianareo fantatra dia mitenena amborao misy fianakaviana anankiroa vonona ny anomea ary ny fianakaviana anankiray a vonona ny nanao hypothèque ny tranony hitanareo anjany indraindray zany adinontsika fa izao fiangonana izao misy a dia misy ao ambadika ao manampy manao an'izany zavatra zany anisan'izany koa a zay tsy kely a raha mandinikina misy hoe vavaka trano 3 minitra iny isaky ny alady mbola tsy nisy mihitsy ty ato amin'ity fiangonana ity ka hoe adino ny mivavaka trano dia misy vomiera koa manomana an'ireny fa tsy hoe tonga ho azy fotsiny amin'ireny zay ao anatiny tao anatin'ny borao izy teo aloha zay ivana tamin'ny teo fa eto izy a dia anisany manao an'izany a dia andriamatoa ranaivo tantely tevebe azo antoka fa misy adino na dia mifona ary zareo raha tena hoe ianao le adino a fa ny tompo tsy manadino a fa ny tiana olona zaina dia izao fiangonana izao no toy izao sy mbola noavy ny rapitsy satria izao no izao fa ny rapitsy no miandrandrayntsika dia isika mianakavy rehetra ireo a mandray anjara tamin'izany misy ny avy any amin'ny toeran-kafa dia any amin'ny firenekafa manoana fa izao zay mahatonga miteny hoe teo alohatra no audacieux angamba miteny an'izany hoe raha mbola pasteur ato amin'ity fiangonana ity zahay a izao donnez-nous l'unité la cohésion la communion on va avoir la réussite seul obstacle tsy androsoantsika dia ny tsy fahaizantsika miombona zay ihany raha misy roa na telo mifanaiky en symphonie en accord dia angataozany tompo fa ho azonareo zany ny seul obstacle dia raha va isika no sanatry fandramatra
zay zany raha va misy zavatra tady animban'izay unité cohésion communion zay dia ataotsika miandrafana azy ary ninonina mifavoriser amin'izay communion cohésion sy unité zay dia tena entanitsika dia ho voninahitra andriamanitra revy ihany ho fiombonana dia mbositsika amin'ireo fianakaviana zay manamanjoa dia ny hira voalahatra nataotsika ho lanitra tsara tokoa dia misy efa ban voaomana ho an'ny fianakaviana eto amin'loana mba amin'ny famantina manjoa dia angatahana ny komity sy ny olona mba hiroso ety amin'loana ao ny lanitra tsara tokoa izay finenana mandrakizay mandroso ety amin'loana ny fianakaviana dia misy ny mipetraka hovangina ary misy ny mitsangana mamangy koa dia indreto izahay miombona maray fo aminareo miara-mitondra aminareo izao fahoriana midona izao izay nandaozana ny laozany reny malala ny laozany zobavy ary matsiaro izahay fa manana didy mitondra ny teny fampiononana avy amin'ny fanahy masina ho anareo ankehitriny dia raisitsika ny tenin'Andriamanitra anorenantsika izao fifampaherezana izao dia izay voasoratra ao amin'ny filazantsarany Jaona 1:20 andininy 5:20 sy 6:20 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy, izao no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izy rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianareo? Izay no toky sy fanantenantsika fa ny Tompo dia manangana ny maty izay mino azy, ary izay rehetra mino aza na maty aza dia tsy ho faty mandrakizay. Koa mahireza tompoko, tsy makaiza ny havantsika fa ny aloha lalanatsika, ary isika rehetra izao dia mbola andalo amin'izany ho any daholo iray fonenana isika, samy manana ny toerana misy azy fa ny fonenana iraisantsika. Ka mahireza tompoko ny fanahy masina hampionona anareo, hampahery anareo, hampitraka anareo, ary tsarofa izao fiangonana izao dia miara-mitondra aminareo ary matsiaro anareo ambavaka mandrakarifa. Ankehitrinytsika dia mangataka ny anankiray izay hitondra ambavaka ny fianakaviana. Vavaksika tompo dia manantona anao indray izahay ry Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana amin'izao ora sy fotoana izao. Manatona anao izahay satria ianao nefa nitondra ny fahoriana rehetra teo amin'ny hazo fijaliana.
manatona anao izay satria mino izay tompo fa zay rehetra efa nentinao teo amin'ny azo fijaliana dia efa resinao ny fahafatesana nandalo izany fotoana izany reto havanay reto tompo tamin'ny nandao zany ny fianakaviana nandao zany na reny malala nandao zany avatiana mitondra azy ireo fototry ny azo fijalianao izay Jesosy Kristy ianao no atonay ankehitriny lay fanahinao masina zay fanahy mpampionina no antoniny angatahanay tompo ho balsama hamafa ny ranomaso zay mety ho latsaka ny alahelo zay mety mitambesatra dia ianao Jesosy Kristy no amafa izany mba ho tanteraka amin'izy ireo fampionana feno avy aminao satria izahay dia tsy mahay mampionana tompo fa ianao no irery ihany no afaka hanome izany ho an'ireto fianakaviana ireto dia misaotra Jesosy eo satria tsy manosy-botanana anay ianao raha mangataka izay ny anaranao mavoko no andonay isangatana izany amen. Manaraka izany ry havana isika dia kristianina malagasy misy fomba malagasy izay fanaontsika tsika izay maharatsy azy ankehitriny dia mitondra ny foatranomaso ho an'ny velona ny rambondamba mampombaina ny maty ka dia tonga amin'izany fotoana izany isika mahireza indrindra tompoko ary aza misosoka alahelo intsony. Anatitra ny fampahirezana sy ny fampiononana avy amin'ny fanahy masina ho anareo izahay sy ny fianakaviana manontolo. Aza misosoka alahelo intsony tompoko. Satria moa tsika izany ka fombantsika tokoa ny mandray tanana kanefa tsika tsy afaka anao izany dia mangataka antsika izany hanangana ny tanana akafanana hosolon'ny saina. Misaotra tompoko. Izao tsika dia roso amin'ny vavaka fisaorana sy fangatahana dia mihinan'izay ny sodrano sy ny afatra. Zavakatsika tompoko. Anao tompo ny zavatra rehetra sy izay rehetra ho aminy ka mampianatra anay mba hahay hanolotra tenanay ho anao. Omeo anay ny fo matoky ny fahatondranao. Azahoanay mafay, mafevola, makarena sy fotoana arery aman'anjaka ny fanehoana ny asa fitoriana ny filazantsakana. Be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy hoy ianao ka mangataka aminao tompony vokatra mangataka aminao zahay mba arenirahanao manompo sahaza ho anay fiangonana mba tahiry amezaka taon'ny fiangonanao mandra-piavinao amboninahitra. Toizitsika izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarin'ny tompo hoe rairezana mamasina Tsangana aritsika andray ny afatra sy ny sodrano.
fa tsy izay mihinana na misotro ny manana ny fanjakan'andriamanitra fa izay manao ny marina sy mikatsaka fiadanana ary mifaly ao amin'ny fanahy masina koa izay manompo any Kristy araka izany no sitrak'Andriamanitra sy eken'ny olona fa tsara. Raha isoary ny tsodrano izay omeny tompo antsika an'io ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandro-ndry lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izy ane hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anaony sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo imasony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ho azy ane ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandiana amin'ny fiadanana ka manompony tompo. Mialohan'ny voantsika dia misy rafraîchissement ranomangatsika kely ao an-damosiny ao farany tena farany aza mbola mitsoka aloha fa misahatra anankiray tia tena tsy azo adinoina mihitsy raha mitady ity trano ity isika dia natahotra hoe sao dia mba trano misy visy caché ty trano ity ka zay nivarotan'ny katolika azy dia manana architecte sika no miteny tsara dia tsara ty trano ity ary izy ny manao ny plan ny travaux rehetrarehetra Andriamatoa Rakotoavony Lila zay tsy adinontsika koa dia bon dimanche à toutes et à tous.